miarabantsika isa-tokantrano amin'ity aliny alady fa 17 ny volana aogositra 2024 ity izay dia manasanao avy hatrany anaraka hatramin'ny farany an'ity fandarana l'actualité amin'ity androany ity raharaha izay somarina tonga resabe ihany teto amin'ny firenena ny raharaha na mahakasika ny pasteur Benjamin izay indrindra no nanasanay azy amin'ity androany ity. Miarabanao pasteur Benjamin. Miarabany monsieur Marc ary misaotra anareo nandray anay. Miaraba ihany koa ny mpanaraka ny fandaharana eto sady manonona ny fiadanan'Andriamanitra ho an'ny mpijery, ho an'ny orinasa, ho an'ny Madagasikara mihitsy aza. Ianao mpitarika fiangonana ao anatin'ilay hoe fiangonana ziona FJT SA7 afaka ambarambaranao ve aloha hoe inona moa io fiangonana io ary inona ny andraikitra raisinao ao anatin'izay fiangonana izay? Ny fiangonana ziona FJT SA7 dia fanafozateny zay fanalavana azy dia hoe fiangonan'ny Jehova tompon'ny sabata andro fahafito. Fiangonana ara-dalàna, manana récépissé ara-dalàna avy amin'ny ministère ny an-tany zay ary azo lazaina hoe sokajian'ny olona ho fiangonana zandrany toy ny filazantsara zay eo amin'ny 15 000 eo zay no mivory rehefa eto Antananarivo ary manana ivitoerana eo amin'ny 700 eo tamin'ny 7 zay no nahazo récépissé amin'ny fiangonana fefa nanana autorisation zay amin'ny fikambanana nanomboka tany amin'ny 97 izay raha sy diso dia ny fikambanana mpitoro ny filazantsara eto amin'ny Océanie Indianina fantatra amin'le hoe FM foi ary mitoro filazantsara amin'ny onjapeo ny tena afantaran'ny olonanay dia ao amin'ny radio FM foi 700 teboka 4 maridrefy zay angamba raha risana momba niny ziona FJT SA7 iny. Ary anao manokana moa zany inona ny andraikitra ao anatin'izay fiangonana zay? Ny andraikitra zany ny tena marina dia zany no fondateur na le FM foi fikambanana mpitoro filazantsara eto amin'ny Océanie Indianina na le ziona FJT SA7 zany hoe continuation le FM foi le ziona satria tsy mazaka anay intsony le autorisation association fa lasa église mihitsy dia zay ihany ny fondateur. Toera koa zany tamin'ny 7/7/9 no voantso sy voaositra pasteur ary tamin'ny 23 mars 2024 voantso apôstôly. Za zany no lehibe voalohany ao miara-miasa amiko PDB ao ny zokiolona olokendry ny fiandronay azy ao ny loholona pasteur maro betsaka izay no miara-miasa misalahy ao anatin'izany fitorinany filazantsara izany. Inoko fa anisany andrasan'ny mpijeritsika amin'izao fotoana zao ny raharaha izay nakasika anao na tonga nyreny resabe ihany. Ianao moa ny safidiny nangina tao anatin'ireny raharaha reny tsy dia hita soritra loatra hoe inona tena zavanitranga tamin'ireny. Inoko fa hitondra fanazavana makasika an'izay angambany ianao pasteur androany. Izay indrindra no hidirako amin'ny fanontaniana voalohany hoe inona no nahatonga an'ireny raharaha izay ataontsika hoe somary nisy akony ihany aloha zany teo amin'ny asa zay iandreketanao ary inona no natonga satria somary nisy endrika ratsy ihany moa zany tany amponja ianao andro vitsivitsy zany inona natonga an'ireny raharaha reny pasteur? Marina tokoa zany raha resabe eny fa hatramin'ny telefony koa aza mitabataba be mihitsy tamin'izany mbola sy tany amponja. Ny antony izy ireny dia tsotra ny tena marina lezany atao hoe nangina mihitsy izay aloha ohatrany hoe navelanay andeha ny rivotra dia misy fotoana anginana misy fotoana hitenenana navarinanay fotsiny dia hoe na dia efa nivoaka aza ny didi-pitsarana namoaka tany amponja dia mbola nitoy ihany ilay tabataba be dia nefarany dia nanapa-kevitra ny komitinay ny olokendry miteny hoe pasteur apôstôly tonga ny fotoana zay ampafantarana ny marina
resy latra tamin'izany aho a de isan'izay ko no mahatonga ana eto voalohany indrindra aloha zany a dia nitoriana izahay tany amin'ny gendarme niakatra parquet antony anankitelo no nitoriana anay a dia voalohany diffamation taorinan'izay a miaraka am'izay a escroquerie ary ny fahatelo a violence et voie de fait tamin'ny 4 ora eo zany niakatra parquet de rehefa niakatra ta parquet zay dia mandat de dépôt alarobia zay sy diso dia niakatra fitsarana zay ny zoma taorinan'izay dia nanazava tao a ny tena anay hoe zao ny tena antony dia tsy nahazo nangataka fanafana vonjimaika ny mpisolo vavanay fa tsy nahazo de nitoy tany amponja zany a ny zoma alina sabotsy alina lahady alina 5 alina zany ny tany dia nivoaka ny didi-pitsarana ny alatsinainy tolakandro dia ny didi-pitsarana zany a le voalohany diffamation sy escroquerie dia afaka noho ny fisalasalana ary lay hoe violence et voie de fait na dia laza aza ry zareo fa tsy nisy favoazana ara-batana fa hoe ara-moraly ohatrany hoe nampiorooro anay zany dia nomeny ny fitsarana sazo miantona 3 volana izahay tsotra de tsotra ny antony za aloha dia tsy nitoriana aloha hoe nanodikotom-bola nanolana zaza na nangalatra tomobila nanao kidnapina fa ny asa izay nataoko no be ny tsiriritra tonga de mahitsy ako reto olona nytoria reto a de tonga ny vavaka tato tamin'ny 7 ny zanany anankiray resy lahatra io zanan'io a dia natao batisa ny volana janoary 7 rehefa vita batisa io dia tonga daholo ny fianakaviana maromaro ry zareo arisaky ny faritany zany hoe le ivy-toerana 700 misy anay de asa 4-5 am'izay misy an'izy ireo dia nandeha tsara ny raharaha rehetra niakatra lasa dekona ty lehilahy resako zanakyle mitory aty de avy eo niakatra mpampianatra plasa zany mpampianatra zany eo am'rafitra misy anay a dia eo amin'ny fahatelo fahatelo zany hoe tanakavananay mihitsy zany ary rehefa nandeha fotoana dia nisy fampianarana ny entiny niparitaka teny aloha afafa le fampianarana dia natonga anay nandinika tsara sao marina na diso de hita tataka an'izao le fampianarana hoe inty izy mila miverina manao fanatitra latsadrantsika zany hoe mitondra ondry de mandatsadra de mitady famalakeloko amin'andriamanitra de tsy miaratra tsony de manao akanjo lava be etsetretsetra rehefa nivory sy nandinika indimy zay komity de nanapa-kevitra hoe tsy mifanaraka amin'ny fotom-pinoana kristianina zany ny kristianina de mandeha amin'ny finoana fa tsy mandeha am'zavatra hita ary amban'ny fahasoavana de tsy mila raha tsony fa ny rahan jesosy de ampy de natsahatra izy io entretendre mialatsina ohatra metsoro menetra kely nanome tany anay ity raha matony tory anay tatya talinarivo ty name tany hoe ty ananganana fiangonana de fahasoavana be zany faharoa rehefa azo le tany dia niara-nientana ny fiangonana rehetra ny mpino manao tsy paipaiky fanao nyreny communauté reny ane zany taotrano tsy efandrery de samy mitondra ny anjarany ary vita soa tamin'ny 7 marsa 13 ny fitokanana zany trano zany any fianaratsy izy io ao tanambao ary dia nafinaritra ny fiarahana nandritra n'izay ekitaona angarangidy an'izay roana aza natsahatra aza le la zanany de zay natonga nylay marisarisa zay aloha teo de nefara hoe anay ny tany sy ny trano de namaly ah hoe azafady indrindra fa efa vita fanatitra io ka efa an'andriamanitra ary ny fiangonana ziona FJTS asety zay solona tena no mitantana azy no tompony
misy fotoan-dehibe mihitsy ane zany tokana anara-panahy tonga ny solotena-panjakana tonga ny media rehetra dia zay no natonga n'le fifandirana ny afara zany tamin'ny fitoriana taty ka za tsy nitoriana hoe satria za paster fa hoe nitoriana hoe diffamation fanendrikendrehana natao mihitsy zany zay avesatra n'izy zay ko mahita hitan'ny olona hoe atody miady amam-bato zay de ohatrany tsy hitanay zay atao ty le hoe escroquerie ty nge de zavatra fahafy ny fanatitra zay ataony ny fanomezana zay ataony ny apafolo-karena raiky nyvolazany soratra masina ny lazainy fa famitahana atoko azy de nambarina eto amin'ny fitsarana hoe fa iza moa ny fiangonana tsy manao fanatitra rehefa tonga ny fanatitra de mitsangana ny rehetra de miodina manatitra n'zay entiny anonime zay zavatra zay fa tsy akaterena zay manao finoana zay mamea fifaliana no akasitrahn'andriamanitra zay zavatra zay any natonga ny fanjakana ny fitsarana ny resaka hoe afahana no fisalasalana fa resaka eny amin'ny altara resaka fitoriana filazantsara nitoriananay ary ny farany teo moa zany de resazy mianto ka izay fitoriana zay a no nijoroanay hatramin'ny farany ny fitoriana filazantsara anamelohana anay dia nijoro hatramin'ny farany zay ary nampahery ny mpivavaka tao aminay ny fisiny zany fitoriana sy ny fidirana ponja zany satria ny mpivavaka dia mahafantatra fa mahitsy sady marina mampikambana ny olona ho mahaky-toerana anankiray pastera ary tsy fitavan'olona ka hoe ty mpanakarena na ty manitra fa rehefa atao mibatisa de milahatra eo ny mpanakarena sy ny manitra eo ny malahelo eo ny marary rehefa misy fanolora tena de hitan'ny mpino zay fa tsy marina le fitoriana ary no amarin'ny fanjakana tamin'ny didi-pitsarana zay zavatra any ka izay fitoriana zay natonga ny gadra misy maromaro amy gazety hoe gadra le pastera ary fa nanolana zaza bevoka le zaza de mitondra piesa conviction le mpitoro hoe ty le zanaka bevoka fa za tsy isy tsy nisy sary zany zay piesy zay misy taty aminay fa resaka vava fotsiny anala baraka antotona na fafy daholo na laingana zavatra marina zavatra tsy marina amin'ny aina o manjery aparitaka hatrany amin'ny faritany rehetrarehetra any ka de nanginy zay fa ankehitriny kosa zay dia milaza marina hitona fa fantotoana fanaratsiana feno fitiavatena izany zavatra zany ary satria pastera ny tena de mahafantatra ihany ko hoe toe-javatra efa nisy zany ozy ny ten'andriamanitra amy jakoba toko faharoa tao amy fitsarana mantsy marika de nasandratra tao hoe io pastera io mpampigadra olona mpitoro olona ty amy fitsarana zany efa amin'io toriana ary efa avy any mpigadrana niakatra fitsarana ao amy jakoba ny vakitsika ny soratra masina zay manazava ny toe-javatra misy ao amy jakoba toko faharoa indininy voalohany sy ny manaraka de mivaky toy izao manao hoe amin'ny anaran'i jesosy ry rahalahy aoka tsy asiana fizahatavan'olona ny finoanareo any tompontsika de jesosy kristy tompony voninahitra fa raha misy olona miditra ao amin'ny sinagoganareo misy peratra volamena amy ratsan-tanany sady miakanjo tsara ary mba miditra kosa izay olona malahelo miakanjo ratsy ko amijeryla miakanjo tsara ianareo ka manao hoe mipetraha eto amy fitoerana aloha ianao ary am'le malahelo kosa de atao hoe mitoera eroa ianao na hoe mipetraha eto amin'ny fitoeratongotro ianao mo tsy miangatra va ianareo am'izany ka efa mpitsara manan-kevitratsy ndiny fadimy mian'olo rahalahy malalako tsy efa nofidin'andriamanitra va ny malahelo am'izao fiainany zao ho mpanakarena amin'ny finoana sy ho mpandova ny fanjakana ny olazainy omena izay ty azy fa ianareo efa nanala-baraka ny malahelo moa tsy ny mpanakarena va no mampahory ianareo ary tsy izy va no mitarika anareo ao amin'ny fitsarana tsy izy koa va no miteniny ratsy ny anarana tsara zay niantsona anareo mazava zany fa tsy zahay ny mpanakarena fa nisy mpanakarena ny nanome tany tamin'ny fo madio aloha de niarana nangana na le mpanakarena koa aza ty mitoreny aty de mpanakarena aloha de samy nanao am'izay ny tao ny vidiny boriky tao ny nanao trano tao ny vidiny sy ny sisa tatio arina rehefa niverina kely a natsahatra le zanany de hozy izy hoe
anay ny fiangonana teo any no tsy valana teo any tsy nanaiky hoe alohany nanolorana azy tamin'ny fanamasinana nyity fiangonana ty anareo ny tany ary ny fiangonana hikambanany rehefa vita ny fanosoa fanamasinana sy fanolorana ny ho fanatitra iombonana de tsy anareo tsony aka ny ordonnance de culte keny jerena de hoe reny fanomezana omena ny fiangonana reny rehefa vita ny fanomezana dia mijanona utilité publique raha mbola mifandrafy eo le olona de lasa ny fanjakana ny tsaro efa any fiangonana la izy iadivana io zao dia iza tao amin'ny fitsarana ny debahana hoe za mpampiditra olona any fitsarana mpampiditra olona any amponja nefa za ao amin'ny fotoana io any amponja sady etinao amin'ny fitsarana ho tsaraina zay zavatra eny na tonga an'le disadisa ary no aratsiana amin'ny ainao manjery rehetra any amin'ny arabe rehetra tena aloha tsy menatra satria tsy nanao kanefa ny sain'ny olona lasa maloto tokony hivavaka tokony hiala mitoka tokony hiala mitoetra ratsy ny olona maheno hoe pastera benjamin nahono nanao escroquerie de lasa pastera mpanao bizina ny anarana satria zany no navoakerany lalana kanefa sy ohatra masina de hoe ny mpanakarena no hitondra anareo sy anaratsy anareo any amin'ny fitsarany apokatra nampaheriny ny fiangonana zany satria voalazako teo hoe matoky any fiangonana ny tompoko nge fa nilaza marika raha mamakitsika any amin'ny filazantsara amin'ny Matio dia manambara tsara amin'ny toko fahadimy Matio toko fahadimy andiny fa 10:1 mivaky toy zao manao hoe sambatra zay enjehina noho ny fahamarinana fa azy ny fanjakany lanitra voadona afy angamba ny ambopoan'le olona no nolazaina hoe tsika tsy manao fanatitra latsatratsony azona famelakeloka fa ndraha ny tompo teo amin'ny azo fijaliana de fampy raisina finoana dia asa koa ngamba mety tsy mbola nisy sananao nao ngamba le mpanakarena hatram'izay fa zatra hoe oui monsieur oui madame de voadona ny ampony fa ny fanenjehana na sy fanakatsena noho ny fahamarinana de nampiorina tsara n'le fahamarinana nampiorina tsara ny fanoloratena diny faraiky amby folo sambatra inareo raha ratsi'ny olona sy enjehina ary tenenana lainga ianareo noho ny amiko tenenana ratsy ianareo noho ny amiko mifalisy miravoravoa nareo fa lehibe ny valipitianareo any an-danitra fa toy zany ihany nanenjehana ny mpaminany zay talohanareo zay zany ny fototra zay zavatra zay tsy nanaika noho ny fanatitra iombonana mafy amin'ny malahelo ane zany manao fanatitra roa alina zany mba hananany anjara amin'ny fananganana trano fivavahany fa nataony ampitiavana ary samy faly ny nanatitra fanatitra na mmpanakarena na ny malahelo ny fanao aloserina fa tsisy malala zay any anatin'ny tanany nafiry fa rehefa avy eo nasandratra ny vavaka de voatolotra ao an'Andriamanitra ny fiangonana ary tahorinan'izay o pastera zany de misy ve ny andraikitra mety ho raisinareo manoloana an'izay le hoe olona nitory anareo zay satria hoe olona raha diniana zany niara niosina tao aminareo tany niara niangona tao aminareo zay zany a tsy nandray andraikitra ve zany am'izao tsy nandray andraikitra zay tam'zareo hoe ndroany fa le anankiray nitondra fampianarana ndroany fa izy nanaraka ny zanany ny disadisatra teo aloha de nijanona teo amin'ny fitsarana teo tsy nifakahita zareo ko efa nanao fiangonana anangana fiangonana ny objectif de zao atao lohany de nigrement de nigre hoany reto aratsy hoany de am'izay asio ny lohany de miparitaka ny ondry de okaty amitsika daholo re ondro masaky reo zay zany tsy mifampiresaka zay tsy mifanena amin'ny arabe fa samy mivavaka samy mivavaka nareo amin'ny fiangonana zandry manko matetika de io resaka ohatrany hoe resaka leadership moa zany a mifampitarika hoe avy etika amin'ny anina de makatsy amin'ny anina matetika zany eo anatina fiangonana bon zay moa zany ny tantaran'ny fiangonana protestante hatram'izay moa zany satria raha nahatonga andreny calvinisme sy ny luthériane reny de zay ny fiandohany tantaraka nisy ve zay hoe fisotomana ny ondrinareo zay tao amin'ny fiangonanareo lasany am'le fiangonana anakiray hoe tongava ty aminay fa menay sakafo atoandro amin'ny sabata azonao mitongava ty va mena 25 000 azonao misy tokoa zay zavatra zay hitanao otranao aminay zao a mivavaka 3 volanao aminay ny olona
dia opérationnel eo amin'ny stady misy azy zany hoe afaka mampianatra sokatra masina eo amin'ny vo misy azy izy fa afaka efabolana de fa manana finoana sy fahefana mametra tanana mirary mamoaka démonie raha telo taona zany na efa taona izy a dia manana eritrehitra izy hoe mahasokatra fiangonana zay zany tsy hoe problème amiko zany tombony hoe tia nianatra baiboly nivavaka efa taona de afaka manokatra fiangonana de za zao manao zany hoe andany ianao rahalahy manokatra fiangonana namorondava de mivelona amin'ny altara fa misy kosa tsy mandry an'izay tory zay de manokatra izy azonao de zay mahatonga andreo fiangonana be deabe io satria voafahana aratsoratra masina ny eo aminay voafahana tso mavita izy zay ndray zao mahita olona miditra mivavaka ao aminay a mianatra baiboly efa ela be na kristiana azy mialatsiny afa zavatra misy nalazaiko mbola tsy mahita toko sy andinina to anaty baiboly tsy mbola pesaka ny tsy mbola mahita an'zany ao filipianina zany ary mbola ela be vao mahita an'zany nefa efa 10 ans d'expérience zay no mahatonga n'lisy miparitaka ao aminay inge de misokatra ny apôstôly hoe ianareo zay te ho mpanompon'andriamanitra entina mbavaka de lasinareo manao missionnaire manan'zay any teko manana plein temps be deabe zany velona amin'ny manompo amin'ny altara de mivelona amin'ny altara ohatra zay izy fa ny fahamarinana sy ny tsy fahamarinana tsy afaka miaraka tsy afaka miaraka eo amin'ny firy zao ny mpiangona onareo ny lasa paritaka noho ny indrarah izy menakavy izy menakavy a de zay ty ranodranony azo isaina tana tadidy tsara ny anarany ty ranodranony azonao ty tokatoka azonao reny ao aminay mantsy zay zany de mametraka sady miezaka no mametraka ny hoe rehefa mifinoana sy fivavana de mitovy ny olona rehetra raha ao koa mbola misy fahasamihafana manahirana fa nampanan-karena ianao na manam-pahaizana na olotsotra na tsy nandify anara de mitovy satria finoana ny anomoezana andriamanitra anao ny hery tonga zanak'andriamanitra fa soavana fa tsy vola tsy rakitra tsy akanjo tsy firazanana azonao fa finoana de mitovy zany misy expérience rety tiako anotaninanao paster taon'zay le hoe 10 andro ianao tany aponja zay inona ny zavatra tsapanao tany a manahoana ny vahoaka zany any amponja zany na noho ny asanao ve anao tany amponja tamin'ireny fotoana reny bloky tsara zany ny finoko sy ny psykoko ny saiko hiatrika an'le hoe any tanymora situation anakira tsy maintsy hipetrahako io de ampiakariko ny finoko efa tonga tany a de ozy ny olona atao hoe ary ianao rapasy tao tsy mipararehetra sy tsy mitangoloka fa ngao azy zany nangalatra sa namon'olona no manenina amina ataoko na tsongotsongonina ataoko na tonga avako aty de fahamarinana misy olona mialona de tonga atya hitory filazantsara tam'izay masy tamy voatonga de nisy nafantatra koa tao hoe tonga so apôstôly de mamaly hoe ok tonga apôstôly tonga de minaka volotany de voaray tsara de nitory filazantsara zay azonao ary nisy gazety anankiray hitako taty rehefa mivoaka de hitako hoe nitondra famonjena ho an'ny maro ny fandalovan'ny paster benjamin tany an-tanymora azonao de mialina sabotsy alina tany a nanao alimbavaka zay mantsy zatra alimbavaka nangataka tamin'le pénitencier hoe zaho mba anao alimbavaka ka tsy mety eo am'le efitrano fa hivoaketsy tsy mety ozy fa mangataka re de nanao alimbavaka nalaza be tao am'le faritra izy anao hoe vavaka be avao paster amy telo maraina amroa sasana mijanona de nilady indray a tamy raiky ambe folo alina nahazo mpianatra anankiray tamy raiky ambe folo alina zay nanomboka mivavaka tamy roa sasany voanjanona ary manana mpianatra any zao manana olona nandray an jesosy tompo sy mpamonjy zay nylazainy zareo hoe misy antony atongavanao aty pastera de io zao mantsy ny toko aseho amiko ny antony atongavako aty fa fantako ny nandefasan'ny olona fa fahamarinana fa ho inona mireto ny tena izy famonjena natongavana tany kostarotry zao nge natongavako tany ohatrohatran'izay ka zaresy lahatra matony fitsarana namepetra ny debata ao amin'ny audience de nitady an'izay tena marina izy matoy izy namoaka hoe afaka ny fisalasalana ianao ary mena sazy miantina telo volana fahafantarako azy za zany mijery fa tsy zay ny angambana
mety nylaza izy mieritreritra izy hoe asa zay nita fa mety de ampy ho azy lay adiny efatra teo nahitana ny marina tsy vita zay nge fa amin'ny 28 po zao de mbola misy fitsarana mitovy amin'io ihany any fianaratsoa tsy le raha mato reny le rangatso ny mitory fa le rangah mihitsy ny mitory de miakatra ohatra ny réciproque zany tany fianaratsoa de zao miakatra andrasana ny audience amin'ny 28 na de zany aza nefa de nisy fitsarana ady madio koa tany eo am première instance satria nangatraka zany ty lela le ndresako hoe tondra fampianarany ty hoe roahana am'le trano zay trano fivavahana io fa tsy vila dia nanaiky ny fitsarana namoaka tidy izy de nialy zay de nangataka indray zay avy eo nangataka indray izy avy eo hoe selena le trano de nisofla kely zay hoe enjany zany raharaha zany de ina zavatra natao nangataka nametraka fangatahana tany am première instance zay hoe mba tsy horoahany zay de nanaiky izy hoe nandresy zay hoe eny ary fa tsy roahanynareo de lozika zany asory ary ny selement fa tsy roahany zay de herinandro lasa zay nasorona le sele tsony le trano ny fangatahana farany eo zao asidiso a dia zavatra kely lozika sy zany hoe verina mivavaka ny amy 28 ty zany a de fitsarana pénal mbola mivavaka mafy zay satria ny adversaire ray ihany ary ny objectif le trano fivavahana ary fomba fiady fanaratsiana sy fampangana lainga eran'ny tanàna zay zany ny situation misy am'izao fotoana zao ivirena kely agny manle resaka de hoe nareo samy fiangonana zandrany zany misy ve atreto zany misy zany am'izao ve zany le tena hoe conflit aminareo saminareo mpitarika fiangonana zandrany io fijeriko azy a tsy de mahita conflit loatra le ndralangy samy repotry ny asy azonao samy manana ny fanomezam-pahasoavany fa conflit mivantana tsy fahafantariko azy tsisy fa ny anaty efitrano any tsy fantatry zay samy manana fa fijeriko azy tsy misy tamin'indrarainy mantsy a misy ireo le hoe nisy nanararoatra moa zany a ao anatin'ireny zay le hoe ohatrany hoe karazana fahavoazana nazo anao zay de nararotiny sasany zay situation zay zany tsy nahinao zany fa izy zany marina tokoa zany tonga tany za mantsy fa mivoaka de tonga de nanohy ny asa koa ohatrany hoe comme si de rien n'était asa zay mivady a namangy fiangonana tany amy faritany toy ny programme de any any teny hoe misy rivotra be ndray e niditra tsehatra ny sasany e azonao de etra azy am'zany de merci mon frère azonao satria zany a tsisy idirany mihitsy le resaka tsisy mikasika azy a nefa mi-intervenir izy fa miaraka am'reto olona zay manaratsy a reto ao anatin'le émission zany de anazy angamby iny asa mety malahelo koa angamby izy fa misy zavatra tsy matiny angamba ty amiko ty na ahoana fa zany hoe misy zany le zay le hoe ohatrany karazana ady mangatsika ve zany sa hoe tsotra le izy azonao tamy 15 septembre 2000 de nilaza izy fa naminany tenin'andriamanitra ho président ny république amy 2013 16 septembre 2000 ny teny tamo radio antsivahako hoe mpandainga sy mpaminany sandiko io fa tsy ho tanteraka zay vity zay ny ahako de nanao ny fanaona izy niomana izy na iniomana koa izy izy aloha 2006 ndray ah zany a ohatrany hoe zay avao mba nanana occasion financière anao conférence de presse de niedriko tao daholo nypofo fa tsy ho tanteraka mihitsy io 2006 de nangina am'izay a za koa nge mpitory apocalypsie fa 2006 nakaty a tena ny croiser les bras hoe avelao izy ny anao fa manginako tonga ary la 31 décembre 2013 le andro malaza tsy tanteraka le izy za ve nijereny matonga azy tsy ho tanteraka sahoana asa andro vitsivitsy taorinany zay voaka daholo moa ny gazety hoe tsy tanteraka faminan'iny pasteur maolona
de nilaza izy fa angataka prolongation fa nalavam-potoana telo volana amin'Andriamanitra de nahazo angamby izy io telo volana io nijanona ny 1er avril 2013 2014 1er avril 2014 la izy de tonga 1er avril de niteny izy hoe tsy tanteraka re le zavatra 1er avril nefa fetiny lainga azonao ratsy fitotona be le izy zay angambany mahatonga azy niaraka sehatra tamin'reto olo reto tamin'ny anao manjery anankiray feverako azy asa hitany maka koa ny le vidéo CD miparitaka be teto presque teto Madagasikara le hoe ny ohatrany hoe nisy fifandirana tany am'zareo de niala le responsable en communication de navokany tamin'ny CD daholo ny hoe zava-miafo ny tendrombohitra iny le tendrombohitra anankiray Ambondro be de nasehoany anala izy nasehoan'le olona io zany ohatrany hoe mitady ravinahitra ty amiko angamba le de hitako tamin'ny télé azafady télé anankiray teto rahavavy lazain'ny pasteur aty zany le devoly hoe mandeany ianao any amy Benjamina azonao tamin'ny 2010 angamba zany de angamba mety tezitra am'izay satria tsy nandeha le devoly azonao de mety nararotiny fiarahana le sakoroka zao de nararotiny iresana an'izy fa za tsy manana problème aminy tsy manana tsisy problème mihitsy azy zany fa ny afatra sy ny mission napetraka Andriamanitra amiko ho tanterahako foana izay indrindra no ivadiako amin'ny resaka hafa angambany anisan'ny voizina tatoato pasteur Benjamina no mahakasika an'ity le hoe fihavana pirenena entina mpandrosoana ny firenena raharotika any moa zany mahita mpitondra fivavahana ohatranareo satria anisany angatahany communauté internationale le zao tokony hidira amin'ny Madagasikara ao anatin'izay hoe fihavana pirenena ahoana fomba fahitanao an'izay hoe fihavana pirenena eto Madagasikara zay tsisy tsara ohatsy ny fihavanany na amin'ny lafininana na amin'ny lafininana mila ny zany mihitsy eo amin'ny sehatra maro arikambanana ny Madagasikara mila fampihavanana mila fanatonana ampandroso hiadana ny ambany lanitra izahay eo amin'ny fiangonana Ziony FTT sasety de misy fotoana hifadiana ihanina ho an'ny firenena azonao zay marina fa tsy tafiditra ny amin'ny ambony latabatra conférence be reny zahay azonao samy manana ny fanomezam-pahasoavany ny olona de zay misy fotoana hifadiana hanina mihitsy mba hiavana ny firenena mba ho hita ny lalana hivoahana ny fahantrana mba hita ny vahaolana ampandroso anjara fanomezam-pahasoavana io aoka ny anareo zy hanompo amin'ny fanomezam-pahasoavanareo avy raha za no antaninao hoe inona ny hevitra mety ampanao zay de tsy manana an'izay fanomezam-pahasoavana zay aho raha le mpanao ambony latabatra antanina hoe inona ny anjarana ara-panahy ty de mety zany no antanina fa makasitraka n'ireny programme ampanjakany reny izahay ilaminany ambany lanitra rehetra mba ho tonga eo ambony latabatry ny olona rehetra ny fitahina ny fianarana ny fahasalamana raha fihavanana ny vahaolana ataovy zokobe manosika ambavak'izay ho anareo zao inona ny mety hoe fandraisana anjara mety hoentinareo am'izay vavak'izay fa lazaiko anao ao anaty baiboly inge misy fampihavanana teo zany tompo verena amiko amin'ny fifadikanana de hiadany ianareo azonao mihavana amin'Andriamanitra ny anjaranay eto izy ako de mivavaka izay azonao mivavak'izay ivavak'izay mba hisokatra tsara ny saina satria fantatray ny didy antsoroka etin'ireo olon'ireo mba hipaika izy vokatra mba ho tonga ty ambony latabatra ny vokatra fa tsy hijanona fotsiny ahoana ny atonga avaty ambony latabatra anjaran'izay ahoana ny ahafahan'Andriamanitra mitratsehatra mivavak'izay vavak'izay zay ny tena briky etinay melohany amaraparanantsika ngamba ny pasteur de resaka kely ngamba mahakasika an'ity le hoe FJT SA7 ty zany hoe
inona moa zany tena hoe fototra ijoroany ny fiangonanareo a inona ny finoana ijoroany fiangonanareo ao anatin'ity ao anatin'izay asa mission sy ana hoentinareo fitatsika hoe toko telo mahamasan'andro ny fotom-pinoana dia miainga avy amin'ny finoana Jesosy ary raha omena Jesosy dia minon'Andriamanitra ray zany faharoa fankatoavana ny didy ary fahatelo fandraisana ny fanamasina amarinina mibatisa ny rano sy batisa ny fanamasina io zany ny fototra iorenanay fankatoavana omba hampinoana na finoana omba fankatoavana andraisana valim-potenin'Andriamanitra ny batisa ny fanamasina hozy Jesosy vao nanomboka ny asa izy raha tsy ateraky indray ianareo amin'ny rano sy ny fanahy de tsy mahazo miditra ny fanjakan'Andriamanitra de ozy Nikodemosy atao ahoana nidirana ny kibondrena misy failebezao de ozy ny tompo raha tsy ateraky indray amin'ny rano sy ny fanahy azagaga ianao raha lazaiko hoe ateraky ny rano sy ny fanahy iny zany ny bazy iorenanay miaraka amin'ny fanomeza-pahasoavana 17 taona na pasteur azy alohan'ny pasteur azy zany de 87 1987 no converti tompona cabaret tao Antaninarenina tamin'izany boîte de nuit cafo atao ambany kaléidoscope ao ambany amin'ny ilana tsy miasa raha tsy amin'ny alina tao any nisy nitoroteny ndray maraina hoe mibebay ianao fa tianao Jesosy de za namaly anaty fantako zany lany fotoana eo anao vavaka ao anazy de lasa teo any tonga ny asin'Andriamanitra azonao ary dia nanapahako hevitra ny pitso meko ny zokola ny cabaret tiana anao de hoaiza anao izy anaradiany Jesosy converti 87 97 lasa pasteur tao anatin'izay efa nitoroteny any Akalamanjana toroteny tamin'ny radio anankiray rahavavy ary vo lasa pasteur tamin'izay pasteur zany ene eo amin'ny 20 mipiniko azonao dia 97 2013 natsoa Andriamanitra ho apôstoly 15 000 ny eto Antananarivo zay mivory 140 ny fitoerana efa nisy vokatra zany voantso manana kitana fito hoe mpinotsotra mpitoro filazantsara Akalamanjana hatrany an-trano de manana fahavalo azy zao kitana fahavalo de tany amponja no teny fahamarinana sy ny filazana an Jesosy tahaka ny apôstoly tsy minangorera tonga tany fa nahery naniditra nahery voaka nahery fahasoavana famonjena fiangonana iny fiangonana misy anisy lasa bloc be le olona natoritory ampanahy teo lasa verina mivavaka daholo satria fantatra zareo any fantatra zareo fa lainga reto any reto fantatra zareo fa sambatra ny olona enjehana ka izay de mitory amin'ny radio 7 radio FM fois mitory amin'iny zay de mijery mandeha amin'ny internet koa ny fiangonana ny fandarana manana fiangonana ny velany zay any Moyen-Orient zay manana fiangonana zay any nosy eto amin'ny Océan Indien any nosy la Réunion any Europe any Asie koa misy ka zany zavatra zany arovana zany tompona andraikitra voalohany raha miaro an'le fiangonana any Fianarantsoa tsy le tena hoe tena rindrina fa rindrina soloana fa le fanatritra menan'Andriamanitra sy ny finoany reo olo reo no arovako raha vao mitambotsitra am'izay de mety hiverina sy fotoako reo olo reo manana ndraikitra manokana any am'izay ny tompony eny teny Mark manao hoe raha misy olona manome trano tany zanaka ho an'Andriamanitra dia manana valim-potia amin'Andriamanitra izy nanome ty olona ty nitahin'Andriamanitra za mametraka fantena zany nahoana ry nalainy le izy nefa izy manana nyty be tabe nahoana ny nalainy nefa Andriamanitra fatany zany hoe men'Andriamanitra avoroeniny zay anananao ianao rehefa manome nahoana izy nanome dimy amin'ny finoana de atakiny aty amiko Andriamanitra niteny hoe entinareo ny fahafolo-karena asio hoanina ny trano firaketako taloha aza atsika nylalao kanety misy an'le mametsy fohifohy reny de misy irany ankizy hoe mametsy fohifohy teraka bibla ava ifandirana zany io fanomezana tsy fohifohy hatrany amin'ny maternel ka hatrany amin'ny fitsarana hatrany amin'ny zavatra rehetrarehetra ka onao pasteur am'ty raha manga ty zany nareo zany hoe tsy afaka ny famela heloka mihitsy ve
iny lazantsika tam'le lazaiko teo tam'le fampihavanam-pirenena any am'izany sehatra zany ary misy fampihavanana misy olona tsy mitovy hevitra mety misy olona efa nifamango tany mihitsy azy nefa miray latabatra miara misotro rano tena ne tsy hoe na de sako mpiaro amin'ny fahamarinana tsy hoe de mahafofo vato fa rehefa tonga amin'ny fotoanany de famelan-keloka de am'izany mihitsy ny atsona anay tokoteny fampihavanana ho amin'ny famelan-keloka manao batisa fibabana famelan-keloka zay ka raha misy ny ady famelan-keloka iny tena mampilaminy zavatra indrindra misy fekekeloka de misy famelan-keloka teo any nanao exemple tsotsotra hoe talohany ankizy le misy hoe mametsy fofo miteraka bibilava ny bibilava ne tenin'ankizy zany a nefa rehefa ty efa lehibe tsika mahita hoe bibilava no sorsany korotana sorsany ady tsy sorsy kosa sorsany famelan-keloka sorsany fitiavana tsy loazan'izay misy fifandirana tsy loazan'izay misy tsy fitovikevitra fa rehefa misy kosa ny fitiavana mihoatra ny zavatra rehetra ho ny soratra masina reto telo rehetra mitoetra finoana sy fanantenana sy fitiavana ny lehibe indrindra ka raha io no ahitana lalana io no ahitana fiadanana inona moa no mampisalasalany am'izany io nge ny vezivezeny erany Madagasikara fampihavanana amin'Andriamanitra sy ny olona amin'ny olona samy olona ka de ao anatin'ny finoana io mihitsy sy ny fisainanay zany finoana sy fanantenana sy fitiavana zany ya izay indrindra ny etsika maraparanana ny fandarana am'ty alahady alina ity omeko 10 minitra anao pastera Benjamina misy afatra venao hoan'ny mpijeritsika sy mpanaraka ny fandarana ny teny farany angamba alohan'ny amaranana ny resaka de izay voasoratra ao amin'ny Romanina 4:12 ka ny 2:20 zao zany teny zany manao hoe ny finoana zay anananao de azony ho anao eo anatrehan'Andriamanitra sambatra zay tsy manameloka ny tenany amin'izay zavatra ekeny eto zany de misy tenin'Andriamanitra entina ampitaina ny tondra fahombiazana fandresena fitiavana am'izao resaka entinay zao marina fotrany hoe mamaly ny zavatra miteny paritaka izay fa ny teny ho foana ihany rapitso ny hevitra mety iova ihany rapitso fa voalazany soratra masina kosa hoe ny finoana zay anananao de azony ho anao eo anatrehan'Andriamanitra niza ny olombelona na ny ratsy fanaza de hitan'Andriamanitra na ny tsara fanaza mino azy de apetrany mihitsy hoe tazony io finoanao io amin'ny fanaovan-javatra amin'ny fitondrana ny tena amin'ny fijerino avy amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra de takina mihitsy ny finoana fa raha tsy amin'ny finoana de tsy misy soa azo antenaina avy amin'Andriamanitra fa zay rehetra mangataka amin'Andriamanitra de tsy maintsy mino fa misy izy ary mpamaly soa zay rehetra mazoto mitady azy mitady an'Andriamanitra mihitsy izahay zao amin'ity ady atrehan'ity amin'ny 28 aogositra ho avy zao ary miazona ny finoanay ary voalaza koa eto ny ten'Andriamanitra milaza mihitsy hoe sambatra izay tsy manameloka ny tenany am'izay zavatra ny ekeny ary miazona ny zavatra ny ekeny ay zay hoe Andriamanitra ny lohan'ny zavatra rehetra nanolo tena ho an'Andriamanitra zay ary mitarika ny olona anolo tena ho an'Andriamanitra hiditra ho anatrehan'Andriamanitra ampilamina ny zavatra rehetrarehetra ampivohitra ny marina atonga ny fitiavana ahazo toerana atonga ny lelazaina teo hoe ny famelan-keloka ny zava-dehibe rehefa ao anatin'ny fitiavana ka dia miantso ny tsiraray avy mba hivavaka hitanany marina na aiza le olona na avy aiza na inona mety fijeriny an'izao raharaha zao ny teny mandeha fa ny fitiavana ny toetra ny teny manidina ny fahamarinana no amikirana ary ny finoana dia atosy atateraka ny zavatra rehetra ao amin'Andriamanitra sotranareo na mpiantso na mpiatrano anay Andriamanitra ny hitahany firenetsika sy hitahanareo eny ary izay ihany koa ny etsika anakatonana nyty fandarana l'actualité am'ty alahady alina ity misotranao pastera Benjamina nitondra n'izay fanazavana zay tamin'ity androany ity mametraka mandra-piona sotranareo soava tsara veloma tompoko eny ary izay ary no anakatonantsika ny fandarana dia
sotranao hatrany nanaraka ny fandarana sy ny fahita lavitra matv tamin'ity androany ity zay ny mametraka velomonareo ary manasanareo hatrany anaraka ny fandarana rehetra eto amin'ny fahita lavitra matv velo maritokoka